Odira manambitana nitahaky ny amoana ny tena marina tamin'ny fahafatesany PDS teo aloha. Fiainam-pirenena ajao ny fahalalana maneho hevitra avy ireno amin'ny laony ny jiro sy rano. Tiako Madagasikara samy anara-maso ny fifidianana isika rehetra. Manaritra ny fiarabana tompoko lasy tompoko vavy amin'izao hariva izao tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Saina ampanajana ianao anaraka hatramin'ny farany izao fampahalalam-baovao izao. Ny pejiny politika avy hatrany miaintrika indrindra ao anatin'ny fifidianana no anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity fotoana ity. Kiondalana farany anavotana ny tanàn'Antananarivo ny latsabato ataon'ny olom-pirenena tsirairay avy ny alarobia ho avy izao io. Io no amaritana ny 5 taona manaraka sy ny ho avy rehetra. Mitaky fandraisana andraikitry ny tsirairay izany indrindra omailo sy iady amin'ny osoka sy ny alabato mety iseho. I Ravalomanana Tojo no manoloana vaolana ho an'Antananarivo ka miantso ny rehetra andro-tsabato ho an'ny larana faefatra ao anatiny bileta tokana. Tsisy fanavahana fa itovy tantana avokoa ny rehetra hoy ny kandida larana faefatra androany. Raha namarana ny fampelezan-kevitra tetsy amin'ny kianja malalaka Ankorondrano Andranomahery. Isy asa mivaingana anavotana ny tanàna sy ny fiainam-bahoaka ho hiatrany ny fanamafisany-dao rahantsika ny tadi-baovao mahakasika izany. Afaka 2 andro dia higadona ny 1 Desambra anatanterana ny fifidianana be ny tanàna manerana ny Repoblika ny Madagasikara. Midika izany fa miverina amin'ny vahoaka ny fahefana ametraka izay mpitantana everina fa afaka hitondra fanovana miaingy fotony. Mila ny fijoroan'ny olom-pirenena rehetra ny zava-misy manoloana ireo kajikajy maloto sy tsy fanaran-dalàna ataony rafitra mpikarakara ny fifidianana ho ny Flora Valomanana. Na ny tokony tenany fa tsy ny aklembenany na misy azy ireo fampiororana samihafa. Fa tena manonao foana ireo senireo tsy manara-dalàna. Noho izany metaka hafatra ho anareo manana faharetana tsara nareo. Zava-misy hatramin'izao dia namena ny tony liste tony isika. Beo ny 4e misy 11 000 hono ny ordonnance tonga ao. Ay zany. Mazava tsara ny zavatra raisany eo anatin'le oso. Ka dia zao na inona taona nareo malala tsara. Hoe reky mipetraka aminay. Diorana zany teo ny eto 3e arrondissement. Ohatra zany teo amin'ny arrondissement hafa. Noho izany mailo zay ny afa-data mailo sika. Fa tsy anakelebenana amin'ity mihitsy sika fa dia matahotra nareo. Mandeha daholo zao fampiororona sy fietsika izao. Fa tsy manaiky an'izany tsika. Olona tsy mipetraka an-tanàna reo na olona tsy manaka tao. Noho izany takitsika ny amoahana ny dossier mombany hoe manana certificat de résidence ve reo, manana ny lay ordonnance ve reo. Jerentsika dossier isaka mandeha ao amin'ny sety dia mikarakara an'izany zao isika ary ho jerevanay izy dia mety toromarika rehefa avy eo. Rehefa tonga maro be sika entanitsika dolo ny olona tsy afaka maka izy reo fa entan'ny olona tonga hifidoly amin'ny alarbia fa 1 Desambra ao amin'izao. Raha ny raha afakapitsa hoe izany tsy manana fotoana lavatsony antsika fa mila mandeha sy lahatra. Resena lahatra ny tokantrano, resena lahatra ny fokotany, resena lahatra dolo ny manodidina. Fa telovaitsika Antananarivo ka dia fidio tonjo amin'ny alarobia ho avy zao. Ary aza matahotra nareo fa tsy maintsy alozy azo atao rehetretsika mba iarovana sisoroana ny osoka ataonindreo. Ny fahatongavana maro mandeha mifidy sy ny fitiarovana ny safidy sy ny latsabato ihany no fanafody alana amin'izany ho ny fanamafisany kandida larana faefatra. Mijoro ny tenany hitondra fanovana sy fanantenana indray ho an'ny mponina Antananarivo izay reraky ny fahasahiranana sy fantrana laliny. Tsy mitaza-potsiny izany ihany koa fa hitondra vahaolana madipaika amin'ny alalan'ny viny sy paika ady matotra azo ampiarina tsara. Izaho matoky anareo, nareo matoky ahy ka dia hiaraka hifidytsika. Tsika dia tonga eto amin'ny tanàna lazainy eto fa ambany tanàna
hitondra amin'izay hitondra antsika fotsiny anataontsika amin'ilay fiainany. So hoe mahantra vahoaka malagasy fanapahatrana aikinareo tsy teraka nahantra zany tsika fanapahatrana rehefa nandrozy zay fanapahatrana reo arety zay dia tsy manaiky tsony fa raisina tanana no avinay andeha hifitsika renarena. tsy manaiky tika atompony ilay andro androna vitsivitsy sisa dia angilana amin'ny fiainana Antananarivo. tsy amaly ratsitsika fa hitondra tsy rehetrarehetrany mazava na izy na iza entitsika le mazava izy misy any mazava. aza dino fa tsy hisy tanteraka zao rehetrarehetra zao raha tsy tonga afiditsika. raha tenao no mifidy eo amin'ny toeranao dia ny olo-kafa nifidy eo amin'ny toeranao ary ny fifidiananao dia efa njara biriky any amin'ilay fanovana ka tena hofinaritra tokoa tsika amin'izany fanantenana any Antananarivo vaovao mahimiratra izany. dalana farany anavotana ny tanàna an'Antananarivo ny latsabato ataon'ny olo-pirenena tsiraray avy ny alarobia ho avy zao io no hamaritra ny 5 taona manaraka sy ny ho avy rehetra. anao ny antsy ho zavatra iara-iasa amin'ny be ny tanàna sy asa ho an'ny vahoaka ireo mpanotsaina 7-20 mirealisitra amin'ny raval manana tojo io ihany no fanovana takin'ny zavamisy ankehitriny. io ny antsika io raha miteny zareo zay ka ny tapanjakana zay mampitsika tsy hamaly azany satria zao anazy ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra fa mandrakizay raha tsy misy mandrakizay tsy misy 7 andro ny anazy fa ny ray andro ny atsika na iny ny tsanga na iny ny dona teny monsieur le maire voalohany te tsy amovaiky te tsy sotry fa hotana ho an'ny marina ny mangina sy tsy mijoro manoloana ny ratsy fanahy ka io azy mijoro ankehitriny tsy mangina ankehitriny monsieur le maire tadidiko tsenjery tena ianao raha miafa monsieur le maire ianao. isan'ireo faritra lasebatra raha atao fitaovana isaky ny fotoam-pifidianana tahaka izao ny fokotany akoron-drano andrano mahery tsy maintsy avadika ny pejy amin'ny itindry mitoraka ity hoy ny fanamafisana isy olombavambahoaka ao an-toerana fanamboavana ho azy miaraka amin'ny ravaly manana tojo ny famerenana milony ny asany ity fokotany ity. fanamby iarahantsika zay dia antony hitondrana be ny tanàna eto nareo tandrano mahery no mahazo fototra avitasa voalohany indrindra voatonga monsieur le maire. atolotsika ho an'ny vahoaka nandrano mahery ty fotoana ity satria nareo teto lazay ny olona ato be mpangala bato indrindra ato manonao foana indrindra afa-tio safidy nareo aza midy amin'ity direktorakity nalahetiko foky nahita nareo teto akoron-drano andrano mahery sy manodidina be da be reo lahatra vary niarana andeha tongotra miverina tamiko satria fidifidiana ihany hoe nahazo vary atsiketsiky zany satria voly am-bahoaka ny fidianana n'izy ireny. amaranako ny teniko miaraka miandro ny vadotsikisika amin'ny 11 décembre fotoanako aminareo takoron-drano amin'ny enora maraina amin'ny 11 décembre tomboka. tsy maintsy atao ny fomba rehetra ahafana miaro ny tena safidim-bahoaka ivoan'ny tena fahamarinana hoy kosa ny solom-bavambahoaka fetrana lamizafy milonina misy ny fepetra sazy ireo mpanao ratsy ary mitovy amin'izany hiarany sazy ireo manodina ny safidy na mampiasa osika mandritra ny fifidianana. efa aty le vahaolana efa narositsika ho amin'ny vahoaka n'Antananarivo ny vahaolana dia natolokotsika izy ary natolokotsika tojo le atolokotsika ho be ny tanàna n'Antananarivo zao anefa tsy ho tafamperaka eo amin'ny toerana izy raha tsy mandeha ny fidy daholo tsika rehetra
rafaka pitso alarbiva raika ambin'ny folo volana desambra raha izay faharoa mila maintsika ary mila arovantsika vatotsika mila arovana hatramin'ny fara manomboka amin'ny enina maraina ka manampatonga ny mandram-panisa mahavitany ny fanisambato arahantsika tomolotsika kaiky ohatry ny aloka io vato io marina sa tsy marina arahantsika kohatry ny mifidy a dia zao ihany koa tonga na resaka ordonnance ty tanana le didy fitsarana ampidiran'olona ao anatin'izy tsy mifidy olona tsy fanta-piaviana dia hoe any amina eny boriboritany fahadimy a misy efatra amidimapolo sy efajato sy telo arivo a na ampidirina fotsiny ohatr'izao ao olona tsy fanta-piaviana dia zao ny ao misy hoe ray tsy fantatra reny tsy fantatra fa ka mivoaka tamin'ny vody azo le olona tsy azo ekena tsy azo ekena jerevoa ory bandin'ny tanàna ory vehivavyn'ny tanàna arovo vatotsika amin'ny aliny 11 desambra any ampelantanany olo-pirenena rehetra raka izany fahefana andray an-tanana ny hoaviny sy ny taranany iarahany rehetra miady kosa ny tsy fana rahan-dalàna maro lafy detsika dia tojona valomanana no jokera dia jereo izy fa mbola d'origine be ny motera izy mamelawela ka metrikasaraka ny monsieur le maire manaraka izany ho tapana ho ny jiro amin'ny fifidianana io zany amin'ny ariva dia izao mitondra lampe de poche daholo isika mitondra telefôna daholo isika mpangalatra leo fa ny mpangalatra zany misy farany ary voalaza teo fa mitovy any ny sazy ho an'ny mpangalatra omy ho an'ny mpangalatra volamena ho an'ny mpangala-bato dia mitovy ny sazy raha tiatsika androso Tananarivo raha tiatsika ho tanàna madio Tananarivo raha tiatsika azo asika io rangatojona valomanana fideo fa izy nanavitra atsika sana tompo andro farany ho an'ny fampilezakevitra androany 6 desambra araka ny lalàna mifeny fifidianana fotoana farany araka izany androany nafa ny kandidara valomanana tody ny falometoky sy nanome toromarika ho fiatriana ny fifidianana teto amin'ny kianja malalaka koron-drano an-dranomahery no ny fampitona ny rehetra ny alohavan'ny karavana sy diabe nanerana ny fokotali maro teto Antananarivo renivohitra olo-pirenena marobe no resy lahatra ka tonga niatrika izany androany mbola eo amin'izay ako ny fampelezan-kevitra izay atrany dia ankoatra ny teto andrenivohitra dia niazo ny commune Tanjombato indray ny filompanorona ny antokotiky Madagasikara raha valomanana marika ny ariva teo commune iray izay misy ny candidat mitondra ny laharana fahatelo atolotry ny antokotiky Madagasikara dia i Frederic Rakotoniaina sy ireo prailista aminy nandritra izany no nanentanana sy nanamafisany filoha raha valomanana marika ny fanentanana ny olo-pirenena mba andro-tsabato ho an'ity candidat ity ny alarbi ho avy izao sitraka karaha tovina ambinitsosy mbola avatsara no mitatitra amintsika ny antsipriana izay faradoboka koa ny taty amin'ny faritra Tsimondrano commune Tanjombato ny Tapanariva teo izay natao teto amin'ny kianja Magro Tanjombato afaliana no nandraisan'ireo vahoaka ny Tanjombato ny filohany antoko niaraka tamin'ireo candidat
rehetra. Dima sa tsy dima? Velona sa tsy velona? Hoe tatao sara. Kandida telo no isafidianan'ny olom-pirenena hitantana ny Tanjombato. Iray amin'ireo i Frederic Rakotoniaina na Inaina, kandida natolotry ny antoko-tika i Madagasikara, mitondra ny laharana 7. Miaraka amin'ireo mpanolontsaina 10 prailista aminy. Nitondra ny teny fanentanana tamin'izany ihany koa ny folo mpanorona ny antoko, ny andehanana mifidy, fa indrindra andatsaham-bato ho an'ny kandida Naina any an-toerana. Fa izao eno tsara ny safatambara Naina ho le kandidatsika hovidiny amin'ny alarobia ho avy zao raha afakapitsany zany raha afakapitsy zany noho izany fidio Naina olany be ny tanàna eto Tanjombato fa mahavita azy Naina de zao reo i Naina tsy havita azy reo koa ny mpanolontsaina ady reo zany mpanolontsaina miaraka aminy io ma tsy mandeha secrétaire de liste io midika zany de zao tsisy fifidianana be ny tanàna misaraka amin'ny fifidianana conseil municipal fa miaraka reo ka raha ohatra kelikely fotsiny elanelana tsy afaka miasa izy fa ataovy zay betsaka mihitsy any elanelam-bato de tonga de miasa voafidy daholo reo conseil reo de zao ary entany daholo ny olona mbola any tokantrano any manodidina ny any am-piangonana any andao tika hifidy hoe andraikitra lehibe mifidy tongava vao maraina amariny tsara fa tsisy nininona ho anatin'ilay urne fa izao mifidy vao maraina reo de raha ny délégué ndray efa aveo tsy mialo raha tsy vita fansambato arahana hatrany SRMV azonareo daholo tsy anakinaiky lembena ndray fa mahitanareo zao de fa gaga de ahoana raha ozy izy nataotsika andraisenany ty ndratsy tsy kely lalana fa tandremy tsara ty zao tsara ny tsy maintsy bulletin unique any azonareo de ty ny anjara ataonareo de asehoko tsara satria re délégué reto délégué nay zany efa voninao de ty zany ataony mpifidy de mavity de jerevana tsara jereo tsara fa misy olona anao anany ny tanany bulletin unique aty aminareo ty misy fatsorala ty fa tandremy tsara. Etsy ankilany nisaotra sy nankasitraka ny fahatongavan'ny filoha teny an-toerana ihany koa ny kandida ary ny rarisoa azy. Angetra etaetany reto vahoaka reto ny mba hitanao ka de mitsodrano anao zay pour président ho amin'ny tonga soa amin'ny toerana rehetra zay lehanao makasitraka to. Tsara ny manamarika fa ny alarobia 12 Desambra ho avy izao no androm-pifidianana izay anentanana hatrany ireo olom-pirenena rehetra ny Tanjombato amin'izany. Mbola eo amin'izay tontolo ny fifidianana izay atrandry dia mitakiny sy ny fifidianana manaraka ny fenitra demokratika ny olom-pirenena izany hoe fifidianana madio mangarahara ka hoekeny rehetra tsy azo ekena ny osoka sy ny alabato ka anodinana ny tena safidim-bahoaka marina tsy maintsy ijoro ny rehetra isoroana izany raha ny fanamafisan'ireo sendra ny fandraisam-paminay androany eo rahantsika ny tato-baovao makasika izany. Tompony fahefana ny olom-pirenena ka tsy ho voabaiko ny hafa amin'izay hitany fa mahasoa azy sy ny manodidina ary ny fireneny. Manana ny safidy ny rehetra mandritra ny latsabato ary tomponantoka amin'izay vokany avy eo. Tsy maintsy atao kosa ho izy ireo ny voan-tena safidim-bahoaka ny fahamarinana iantoana fifidianana manaraka ny fenitra demokratika. Tsy maintsy arovantsika hatrafara nefa atsika tsy mamela an'ireo zany fifidianantsika ihany tena andrasana mandrosa bato andrasana ny Tananarivo de mila fivoarana mihitsy izy fa tena latsaka lalina mihitsy ny latsaka anaty izy. Hoe fiarovana safidy zany ndre de tsy misy afatsy ny hoe fanaraha-maso an'le voka-pifidianana sy ny aloha ao anatiny ary aoriana fifidianana tsy maintsy araha-maso daholo ny zavatra rehetrarehetra zany fa raha zany matanjaka be ny adversaire amin'ny fangalarana
dia dikan'izany tsika koa tsy maintsy miezaka mafy tsika mba hiaro an'le hoe mba tsy hisy le fangalarana raha misy fangalarana tokony hitsangantsika na nandrasako lomatoa za tongeto dia za zany manantena fiovana manantena fandrosoana ho an'ity Antananarivo dia Madagasikara koa zany ao anatin'izay ka le alabato angery zareo manao ary ny olo-pirenena hijory hiaro ny safidiny fa rehefa tsy mijory ianao zava-poana ny vatona rotsaka ao fa tsy hoe tonga ianao mifidy eny anao adidy tsy izay le izy fa arovana hatramin'ny farany le safidinao manara-maso an'le fanosam-bato manara-maso ny bureau de vote sy ny safidinao manaraka raha manana nentomany ianao manaraka na manana bisikileta anao na moto manaraka le mpanafitra vatany amin'ny oveka iarovana amin'le nikomaky eny an-dalana eny tokony mandray andraikitra ny olo-pirenena tsirairay avy manara-maso ny fandatsaham-bato fa betsaka zany ny fangalaram-bato misy eo ny andrasan'ny olo-pirenena zany amin'ity fifidianana ity dia hisy olona mba tena nova tanteraka an'le fiainan'ny vahoaka eto Antananarivo fa tena matsiaro sahirana sy tena mijaly amin'ny fiainana sy ny fandriam-pahalemana tsy misy filaminana mihitsy satria ay firenena zany ny fifidianana ben'ny tanàna dia tokony ataon'ny olo-pirenena zany dia manaja ny safidiny dia manara-maso an'le ny safidiny izy mba ho tsy hanenenana zany le fifidianana dia tokony maily zany satria ny alabato efa misy foana izay tena mampalahelo mihitsy mamoerika tena hoe mamosavy firenena mihitsy fa tokony hijoro zany malagasy hiaro ny safidiny zay ny anazy zay mba matoa zany le olona zany manana ny safidiny dia fatany fa iny ny olona vita sy akarakara an'le eto amin'ny firenena zany metomboka ety amin'ny be an-tanàna fisovianana madio mangarahara zay ny takiany olo-pirenena tonga saina ny olo-pirenena mijoro ary vonina isiny ny fanovana eto Antananarivo renivohitra mila olona mariny mahay ary mahavita ny tanàna ka tsy azo omena ireo mpangalatra sy mpampahatra vahoaka mbola manana iray andro isainana ny olo-pirenena rahampitso talata 10 Desambra araky ny tety andro mpifidianana mialoha ny andro tsahambato ny 12 Desambra Mbola amin'izay vaovao izay hatrany dia noanaka andro-tsabato ho an'ny kandida larana faefatra amin'ny 12 Desambra ho avy izao ny zanaky ny faritra monina sy miasa eto andrenivohitra araky ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany betsaka ireo kandida fa afa ihany ny kandida Ravalomanana Tojo raha ny nambaran'izy ireo nandritra ity fotoana ity tato vaovao eo amin'ny sarisindratsariny Mathieu Prince ny azo ny vanokolakana ny tanina ny rininy tsara noho izany no safidinay ny anoana tsy misy fepetra ny kandida Ravalomanana Tojo amin'izao fifidianana izao hoy ireo solotenan'ny mponina avy any amin'ny faritra eo ny ampo mahatanora azy fa ny tena goavana dia izy ny kandida tsara ary fanina indrindra amin'ireo izay mirotsaka ho vidiana raha ny fanazavana ny fomba fitantanana eto amin'ny renivohitra mitotongana ambony ambany itsika miteny zao mahatonga ny kandida rehetrarehetra samy miteny hoe fanamboarana fotodrafitrasa fanarenana na io point anankiray fotsiny no ibanjinatsika tsy ho moramora hanarina ny Antananarivo na mbola tsy hanorina aza hanarina ny Antananarivo tsy ho moramora satria potika daholo mandalo fotodrafitrasa rehetrarehetra lalakely lalan'ny rano inona ny fako aza eto ka mandrenivohitra tena mahamenatra indrindra maneran-tany potika maimbo ny insécurité ny korontana amin'ny tsena sy ny sisa ilana fandaminana tsy mora ny fanarenana an'Antananarivo ary izany no ilana kandidato ho an'ny Tojo Ravalomanana ho hiatrany ny fanamafisana manampahaizana daholo ireo kandida anankifito ireo manany tanjona tiany hotratrarina kandida anankifito ireo fa atafavoaka ve ohatra le lazaintsika tamin'ny nay président Rajolana victime manzany mety atafavoaka ve ireo kandida ireo raha tsisy hery hafa manana ny heriny hiaro
le candidat mba hatafavoaka le vinanasa tiany atao. Zay natonga ny nitodika amin'ny Andriamatoa tojo Ravalomanana satria voalohany raha tsy manana arofanina anao amin'izany rehetrarehetra resantsika zany, arofanina afaka hifanehitra ary mety atahoran'ireo era avy any ivelan'ireo, arofanina voalohany dia ny vahoaka. Tsy misy tany manana force populaire ka sa anaovana didijadona. E arofanina faharoa président le candidat hitohanantsika efa avy be ny tanàna, efa avy président ny république Marc Ravalomanana. Zay zany mahatonga izahay miseho ary manao antsoavo amin'ny fidy rehetrarehetra hifidy ny candidat Tojo Ravalomanana. Tsy fanambaliana ny candidat hafa tsy mahavita na tsy manana programme tsy haniny, fa io ny hitanay manana force exécutoire hatafavoaka mba ilana amin'ilay sakatsakana ataon'ny mpanambola indrindra vahiny tenao ampimamba eto amin'ny firenentsika. Manoloana izany dia miantso ireo zanaka ny faritra rehetra monina eto Antananarivo izy ireo mba samy hijoro ho an'ny renivohitry Madagasikara ka hifidy ny candidat larana fahaefatra Ravalomanana Tojo ny 12 Desambra ho avy izao. Iverenantsika ihany izay tontolon'ny fifidianana izay rehefa avy eo fa hivadika lafim-baovao hafa vetivety isika nivoaka tamin'ny fahanginany androany ny fianakavian'ny tompoko lahy Ramanambitana Richard filoha délégation manokana Antananarivo teo aloha. Nambaran'ny Bodo Ramanambitana anabaviny fanompozinana ny anadainy manoloana izany dia mitaky ny fahamarinana mahakasika ny nahafatesan'ny PDS Antananarivo ny fianakaviany. Ndao rahantsika ny tadim-baovao mahakasika izany. Ny voalohany volana Mars no voatendry ho filohan'ny délégation manokana hitantana Antananarivo renivohitra ny olona Ramanambitana Richard Barjon. Toejana vaovao no apetraka eo anivon'ny fitantanana Antananarivo manomboka izao. Hoy ny filoha délégation manokana Antananarivo Richard Ramanambitana tao anatin'ny kabariny nandritra ny fananganan-tsaina teo anivon'ny commune, nandritra ny fandraisana azy voalohany teo anivon'ny ity tanàna Antananarivo ity. Ny 12 Septambra 2024 no ndosony fahafatesana ny tenany rehefa voalaza fa avy nitsabo tena nandritra ny fotoana fohy tany ivelany. Ankehitriny nivoaka tamin'ny fahanginany fianakavian'ny tompoko lahy. Ny vahoaka malagasy ampahendrena sy ampitiavana ary amin'ny alahelo lehibe no andraisako fitenenana eto aminareo eto androany. Bodo Ramanambitana no anarako, izay tsy iza akory ny fazandry ny PDS, tompoko lahy Monsieur Ramanambitana Richard, PDS n'Antananarivo. Izy no lazaina fa maty ny aretina nefa dia maty no mpizonina araky ny nolazainy raha matovadiny. Koa mipetraka ary amin'ny fanontaniana hoe nanino ny raha matovadiny ny tsy nametraka fitoriana nefa mahalala ilay olona nahavanondoza tamin'izany. Sa misy olona tahorana ao ambadik'io. Fantatrareo tsara fa itompoko lahy PDS Richard dia olona mahitsy sy niasa tamin'ny fahamarinana ary nahavita asa maro tamin'ny fotoana fohy, ohatrany tamin'izay tamin'izany fanalana ny fako, fandoavana ara-potoana ny karamampiasa tao amin'ny commune urbaine Antananarivo. Verolomanga ny firenena, mila olom-baovao isolo azy sy atokisana ary mendrika anao ny asa soa ampahendrena sy ampitiavana ho antsika vahoaka Antananarivo. Koa noho izany miantso sy mangataka anareo vahoaka tsy akanavaka ao mba handeha hifidy ny 11 Desambra. Iverina anatin'ny tontolon'ny fifidianana isika fifidianana tsara omana andraisan'ny rehetra anjara no tarigetra raha ny fanazavan'ny Voamera Maletena misahana ny fifidianana araky ny lahateny nataon'ny filohan'ny Cheny. Nanamafy Dama Arsène fa efa voatsinjara esaky ny bureau fandatsaham-bato araky ny tety andro napetraka ireo fitaovana sy ny antotaratasy ilaina mandritra ny androm-pifidianana ny alarobia ho avy izao. Mitondra fanazavana makasika ny falomezana ny itsivolana na ny ordonnance ihany koa azahoana miditra ao anatin'ny lisy mpifidianana ny teo anivon'ny Cheny. Ndao rahantsika ny tadim-baovao makasika izany.
fifidianana manakaiky vahoaka ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina izay ho tontsaina manerana ny tany repoblikan'ny madagasikara ny alaribiraiky ambe folo desambra ho avy izao fa efana ome lalàna ny olo-pirenena tsiraray aviny izo sy adidy fidy ametraka izay olona everiny fa mendrika hitondra ny tanànany fotoana anomezana vahana ny olo-pirenena andray anjara mivantana amin'ny fitantanana sy ny fampandrosoana ny tanàna misy azy zao fifidianana izao zany indrindra no nanomezana vahana ny fanomezana ordonnance eo an'ireo mahafenony fepetra tsy tafiditra tao anaty listry ny fidy mba azoan'izy ireo misoratra anarany zo fototra tokoa mantsy ny fidirana anaty listry ny fidy mba hahafana misitraka ny zo mampifidy tsy nanavahana firehana ara-politika ny fanomezana atao hoe taratasy fanamarinana tsy fisoratana anahana na io le ataontsika hoe attestation de non inscription lisy mpifidianana roa no mampiasaina mandritra ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ny alaribivo avy izao eo ilay lisitra nofarana ny 524 nampiasaina tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo sy ny lisitra ireo nahazo ordonnance nanamafy ny seny fa tsisy ny doublon ary manentana ny rehetra ihany koa ijery ny lisy mpifidianana sy aka ny kara-pifidianana evony vokotany isokatra manomboka amin'ny enora maraina ny birao fandatsambato ary tsy katony raha tsy amin'ny 10 ariva manome tokony seny fa araka ny sotoavina mife azy dia ampanjaka ny fahamarinana trany izy ka amoaka valim-pifidianana manaja ny lasabato sy ny safidiny vahoaka noho izany dia aoka isika iandry ampitoniana ny voka-pifidianana ka hitandro atrany ny fihavanana malagasy eto ampamahanana ary dia manentana ny tsirairay ny tenako mba ho tonga andasabato amin'ny fa 1 desambra 2024 ho avy izao erpo verimaina ny ezaka rehetra zay natao raha tsy tonga mifidy ianao noho izany dia miangavy anao mba anokana fotoana foy amin'ny andro io ary tongava mifidy ka efao ny adidinao fa fahefana sy adidiny mifidy ahafahanao misafidy ny olona hitarika ary amolavolona ny asa mpampandrosoana ao amin'ny commune misy anao izay no fahitany seny fohy be azy ny amin'izay hoe fikarakarana ny fifidianana ny 1 desambra izao fanahitsy kosa ny antokotiky Madagasikara androany manoloana ity fifidianana izay ohatreantsika ity totoy ireo rafitra mpikirakira ny fifidianana hoy ny sekretera jeneraly ny antoko manoloana ny tsy fahatomombana ny lisy mpifidianana ho an'ireo na azo ordonnance raha fehezina ny fanazavany makasika ity fanomanana ny fifidianana ity tady vavao eo amin'ny saritsindratsary ny Mathieu Prince Misa zato sy arivo mahery no isan'ny olona nampidirina tamin'ny lalany didy Etsivolana na ny ordonnance ho an'ny boriboritany faefatra fotsiny. Mahagaga tanteraka ny fahitana ireo mpifidy ireo tao anatin'ny fotoana fohy. Hoy ny sekretera jeneraly ny Antokotim no sady solombavam-bahoaka vao fito amin'ny boriboritany faefatra Rina Randriamasinoro. Finiavana anohosoka amin'ny fifidianana be ny tanàna eto Antananarivo renivohitra izao zava-misy izao. Hoy ny solombavam-bahoaka Rina Randriamasinoro. Ny zatra mahagaga sy manahitra aloha ary tena mahazendana mihitsy dia ny fisina olona 11,000 tao anatin'izay fotoana fohy izay na niditra tao anaty lisy mpifidianana satria na tamin'ireo fonty ary na ny ralina tsy nahitana an'izany vokatra izany teo am-boriboritany faefatra tao anatin'ny fotoana fohy nefany indrindra 30 novembre ka hatramin'ny 4 décembre iny dia ny vokatra dia nisy 11,000 mahery tafiditra ao anatin'izay lisy mpifidianana izay. Ny fanamariana voalohany aloha vao mijery ianao ao anatin'ilay lisy mpifidianana dia mijery ianao hoe tsy normal ilay izy. Ny antony raha izay 11,000 olona soratra ao anaty lisy mpifidianana izay zany dia ny vavolombelona roa tokony misy zany 22,000 zany ny olona ary tokony lahatra teny amin'ny tribonaly anaovanao enquête satria zany ordonnance zany tsy homemena fotsiny zany olona manana karapanondro fa misy enquête de moralité zany hoe verso sa tsy verso salamasaina sa tsy salamasaina ary individuel manao an'izany ka aiza ny asina zany olona 11,000 zany tao anatin'ny firy andro mba azonareo an-tsaina ve raha avory zany olona 11,000 zany ary reo tokony olona mivory satria olona aktifa zany reo satria olona monsieur manifesté hoe te anao hitsofoka anaty lisy mpifidianana ny dikan'izay raha atsona tokony ho tonga atsonga dia mba eritrereto hoe ohatrany ahoana zany olona 11,000 zany ny faharoa manaraka izany dia zao mamaky an'ilay liste ianao dia vao mijery ianao dia zavatra tsy normal presque pain inconnu daholo ireo olona ireo
rehefa jerenao ny anarany izany reny miteraka père inconnu pays daholo izany reny miteraka de tia ny tena mahagaga reny miteraka anaran'le olona ihany ny reny miteraka ohatra hoe raha zana mahasoa Fabienne ny reny miteraka de ny anaran'le reny ny anaran'le olona de ny anaran'le reny raha zana mahasoa ohatra Rakoto Arvonya Marceline ny anaran'le reny miteraka ny anaran'le olona de ny reny miteraka Rakoto Arvonya raha Sekina ny anaran'le olona Sekina ny anaran'le reny raha lefa père inconnu zany zavatra zany de tena mahazendana sy mahagaga mibaribary ny fomba fiasa kitotoho ataony eo anivon'ny génie mampiseho miariary ny fanomanana alatra ny resaka lisana sosoka amin'ny alalan'ny ordonnance ho iatrany ny fanamafisana fa tena za io tena samy teny ary mahitsy amin'ny teny fa kitotoho io seny io ary tena manao zavatra kitotoho assumeko ny responsabilité amin'izany zavatra teneniko zany satria fiainam-pirenena ny resaka eto fa tsy fiainana antoko na fampandaniana candidat antoko fa fiainam-pirenena safidy ny vahoaka malagasy mila voaka fa manentana ny vahoaka malagasy sa io mijoro amin'izao zavatra misy zao satria efa tsy vitan'ny fampahorinan'ny vahoaka malagasy tsony zao fa hatramina zo sy fototra ananany vahoaka malagasy rehefa hitsakitsahana satria ampidirana ny reny zavatra anarana tsy tomomba ny reny ankoatra izay ny resaka borofandatsaham-bato sy ny mpifidy misy fanahinina atao amin'ny tsy fanaran-dalàna miala olana trany eo anivon'ny seni rehefa antaniny ho iatrany ny fanamafisana manontany foana zahay mitombo ve nisan'ny bureau de vote sa tsy mitombo raha araka ny lalàna 700 isan'ny olona tokony afaka mifidy ao anaty bureau de vote valy teniny azonay dia milaza fa tsy mitovy tsy mietsika nisan'ny bureau de vote liste anankiray nefa ampefiloam-body rano salina io razo io efa misy 435 ny olona ifidy ao logika ave zany ny tamin'ny 15 mai olona atsaky ny 300 de zany de efa hitanao tsy normal satria nandritra ny firy-taona nanaovana recensement zany 300 ny olona ao latsaky ny 300 rehefa natao ny ordonnance nisy 400 vetivety afaka nandeha fidy teo zany ve de zavatra logika etsakilany raha ny atotanisa azo dia manodidina ny 770 no isan'ny olona nampidirina tamin'ny alalany itsivolana na ny ordonnance ho an'ny boriboritany voalohany raha atotaly dia ordonnance 770 ariary izany no navoaka ho an'ny boriboritany voalohany sy ny faefatra raha ny lalàna dia tokony manana vavolombelona roa avy ireo olona mangataka ordonnance ireo nentina teny amin'ny fitsarana tetsy anosy izany hoe olona efatrala latsaka kely no tokony tantahatra teny antoerana ankoatra izany raha mandany 2 minitra isaky ny olona ny fanadiadiana atao dia mila tena amin'ny 20% ora mahery izany hoe iray volana mahery vao vita ny fanadiadiana izany tsy fahatomombana rehetra izany no andrisiany antokotiko Madagasikara ny olom-pirenena malagasy rehetra anjay anjara mavitrika amin'ny fifidianana sy anamafy ny fiambenana vato ary ny fiarovana ny safidim-bahoaka narotsaka araka zany dia miteraka resabe ho an'ireo mpisehatra ara-politika ny lista izay navoaka tamin'ny alalany itsivolana na ny ordonnance izany amin'izao fotoana izao sarotra ny anaronana amin'ny vahoaka mpifidy ny fikasana osoka amin'io fifidianana io ho iatrany ireo mpisehatra maneho hevitra tsy azo ekena intsony ny fanodikodinana ny safidy-bahoaka saingy anjaran'ny mponina eto Antananarivo no misafidy na anaiky ososena na tsihy ny zony ho iatrany ny fanamafisana ndao rahantsika ny angom-baovao mahakasika izany mampiariary ny tsy fahamatorany seni amin'ny asa izay tanterahana sy napetraka aminy ny zava-misy amin'ny lisitra izay navoaka amin'ny alalany itsivolana ohatra akaiky ity lisitra ho an'ny boriboritany voalohany ity misy olona tsy fantatra reno misoratra ato anatin'ity lisitra ity ny sasany moa dia sady tsy fantatra ray no tsy fantatra reny mampametram-panontaniana hoe manao ahoana ny kara-panondro izay nisoratan'ireo olona ireo ao anaty listim-pifidianana hoy ny fanazavana ny zavatra nahazatratra amin'izay satria ny tenanay zao nanomboka tamin'ireo mifidipolo makaty dia efa mba isan'ny nandray anjara tamina resaka raharam-pirenena ary efa nisy mba efa nisan'ny olona mpifidy tamin'izany fotoana ny zavatra hita takatin'ny liste électorale tamin'izay dia mipetraka eo hoe toerana toeram-pinenan'le olona ny anarany sy ny rehetrarehetra miaraka amin'ny numéro ny kara-panondro amin'ny kara-panondro ny ray aman-dreny matetika voasoratra agnarana amin'ny kara-panondro zereo reto taratasy enina reto mivoaka miboriboritany enina reto mitovy daholo sy teny efa sy ny ray fosiny aloha voalohany agnatin'ny reto dia mitovy daholo na
ray tsy fantatra périnconnu na reny tsy fantatra mérinconnu. Misy ve zany le mérinconnu zany mbola tsy naheno an'izany ohatra amina olombelona périnconnu mety misy fa ny mérinconnu tsy misy. Fa raha mijerenreto taratasy be dia be reto nareo a dia misy soratra an'izany ato hoe mérinconnu périnconnu. Izy rehetrarehetra mitovy dobambaray daholo. Dia hoy zao hoe reto ve ny zavatra entina hifidy. Lisy mpifidianana reto hifidianana. Ahina mafy ny mety ho fisiana korotana n'izao fifidianana izao raha ny zava-misy io ho iatrany ny faneho-kevitra. Misy mpitondra tsy mahay maka lesona eto hoy ny fanamafisana. Raha izao porofo miharihary izao ho sarotra ny nohon'ny malagasy fa tena madio sy mangarahara ary milamina no apetraky ny seny ho iatrany ny fanamafisana. Ka raha zavatra ohatran'izao kosa no entina hifidy tompoko asa hoana efa raha ty firenena ty sanatria ny vavaladiny lela enganeko diso mieritreritra sao dia zavatra ohatran'izao hoe tady hitarika korontana satria dia soroko fa raha any aminay any mifaritra no misy zavatra ohatran'izao ka tagny ao ninona hitranga na iny kodogna sy nanaiky zavatra ohatran'izao any manakara na izy andidina izy manapaka aho sy anaiky an'izao zahay amin'ny maray mandreniny tanànanay dia sorona ny marina ary zay sy mampiasa ravela sy fa rehefa marina dia marina aminay fa rehefa tsy mety kosa dia sy ekena satria sy an'olo ray Madagasikara fa ansika malagasy rehetrarehetra. Hatreto dia mianoka tanteraka ao anatin'ny fanomanana ny olom-pirenena mifanentana amin'ny fanaraha-maso ny fizotry ny androm-pifidianana sy ny latsabato. Izay koa no ivadiantsika tanteraka ao anatin'ny vaovao makasika ny fiainam-pirenena miantso amin'ny famahana aingana ny olanjery sy ny rano. Ny resaka kolikoly sy ny fanajana ny aina ny fiombona ny fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM araka ny fanambarana izay nataon'ireo ray aman-drenim-piangonana taorian'ny komity fohy be fa 7 izay natao tany Morondava tamin'ny herinandro lasa teo. Toerin'ny FFKM ny fanambadiany ireo mitovy fananana miantso amin'ny fanajana ny fahalalana maneho-hevitra ihany koa ny eo anivon'ny FFKM maneho ny fahavononany ifampidinika sy ifanolo-tanana amin'ireo hery rehetra eto amin'ny firenena ny FFKM ho fanatsarana aingana ny fiainam-bahoaka sy ny fiarahamonina malagasy. Tato vaovao. Eo ampelantanan'ny vahiny sy malagasy vitsy anisany harem-pirenena hitambesarany trosa ny firenena manjaka ny herisetra sy ny tsy fandrimpahalemana mangony fotsiny tsy fanajana ny lalam-panorenana ary ny fanodinana izany ho an'ny tombontsoan'olombitsy ho ireo ray aman-dreny am-panahy eo anivon'ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM izay natanteraka ny komity fohy be fa 7 tany Morondava tamin'ny herinandro lasiny. Very fanambola velona ny maro ary ireo mitsoka matanjaka makany ivelany na moizana hatramin'ny aina azy ho iatrany ny FFKM izay mampahery ny malagasy tsy ho fefiky ny fahaverezakevitra na iraparapa noho ny famoiza-po fa hitraka sy hiorina amin'ny finoana ny zofelona efa nandresatra amin'ny fahafatesana. Miantso ireo izanany mba hiorina amin'ny finoana ny Jesosy ilay mametoky fa homba azy mandrakariva ihany koa ny FFKM. Ankoatra izay dia miantso ny rehetra ny FFKM mba hanaja ny aina ka tsy hifamono sy hifandripaka na eo aza ny fahasahiranana satria avy amin'Andriamanitra ny aina ka oka ho tandrovana fatratra. No mafisy ny FFKM fa toery ny endrika fitomana ho amin'ny fanalanjaza fa aina avy amin'ny tompo ny olona hatrany am-boga. Miantso ny rehetra ihany koa ny FFKM hanaja sikolo ary aro ny tontolo iainana izay tontolo ivelomana sy mamelona antsika. Ankoatra ny fanalanjaza dia toery ny FFKM ihany koa ny fanambadiany mitovy fananahana. Nanipika ny FFKM fa maro ireo fitarenana noho ny fisiana kolikoly miopampana amin'ny sehatra maro eto amin'ny firenena. Vokany, miato ny fanampiana sy ny fatokisany mpamatsy vola ka miteraka fetraky ny ratsy eo amin'ny fiainan'ny vahoaka. Manoloan'izany dia manao antso avy ny FFKM mba hiainana ny fahamarinana satria ny fahamarinana no manandratra ny firenena. Manaitra ireo tompon'andraiki-panjakana misahana ny jiro sy ny rano ihany koa ny FFKM mba amerina amin'ny laon'ny aingana ny mahakasika izany satria mampitaraina ny maro ny fatapahan-jiro sy ny rano lavareny ary dia mitraiky amin'ny fiainany davanandro sy ny tontolo ny fiarina izany. No antitra terin'ny FFKM fa zo fototra ao anatin'ny lalam-panorenana ny fahalalany tsiraray maneho hevitra anatin'ny fanajana lalàna ka manentana ny tokony hanajana izany komity fohy be fa 7. Milaza fa vonina ny fampidinika sy fanolotanana amin'ny mpitondra sy ireo hery-velona rehetra ny FFKM ho fanatsaranaingana ny fiainam-bahoaka sy ny fiarahamonina. Mampirisika ny rehetra ihany koa izy ireo mba hijoro vavolombelon'ny fifankatiavana sy ny fahatahorana n'Andriamanitra ka ampitsahatra ny fifampiatsiana samihafa.
tsy hamono eritreritra amin'ny zavatra mitranga sy miseho ankehitriny fa samy joro anatanteraka ny andraiki ny avy ireo ray aman-dreny efatra tondany no niarana nosiny ity fanambarana ity taoriany komity foibe fa 17. izay ny fanambaran'ireo ray aman-dreny FFKM fa vao makasika ny toetrandro kosa dia izy fiforonana andro ratsy ao amin'ny ranomasimbe Indiana atao anatin'ny 5 andro. Any amin'ny fiandohan'ny herinandro avy dia vinavinaina ivadika ao Rivodozy izany andro ratsy izany. Tany amin'ny 2,5 kilometatra antsinanany Antsirana voalohany. Ny foibe n'ilay andro ratsy io maraina io tokony tamin'ny 7 maraina teo. Perturbation tropicale no anasokajina azy ka manodidina ny 540 kilometatra isan'ora. Ny rivotra miaraka aminy amin'izao fotoana izao. Arahana tafiotra 80 kilometatra isan'ora ao anatin'ny orambaratra. Mikisaka aingana mekandrefana izy ka mahafaka 220 kilometatra ao anatin'ny 12 ora. Ato anatin'ny andro vitsivitsy manaraka dia hotombanana itombo ny heriny ka ivadika Rivodozy izy io. Raha mivadika Rivodozy ity andro ratsy ity dia hitondra anarana hoe Shido. Araka ny vinalavitra dia ahina anambana mivantana ny tapany avaratry ny nosy ity andro ratsy ity amin'ny farany herinandro. Tsy mbola misy ny filazana loza mikasika andro ratsy eto amintsika. Na izany aza dia entanina manokana ny ponina any amin'ny faritra Dianasy Sava ary Ambatsoa mba anaraka kaiky ny fivoarany toetry ny andro. Iverina ao anatin'ny tontolon'ny fifidianana isika fanentanana ny ponina Ambodiatrimo ifidy. Fampatsiahivana fa manana andraikitra goavana amin'ny maolom-pirenena azy no nataony kandida ho fidiana ao ben'ny tanàna ao amin'ny commune Ambodiatrimo Fanira Zafimanantany laharana faefatra ho an'ny androany. Nampatsiahivana tamin'izany ihany koa fa tsy manavaka ona ny antokotiko Madagasikara indrindra ny miaraka amin'ity kandida ity ho fikatsana fanovanana sy fampandrosoana no atanjona apetraka amin'izany. Tao rahantsika ny tato vaovao. Numero 4
Merci ya. Ya, merci. Darah kampanye itu mana bangsanya? Saya cakap ini na ini na. Saya betul. Raha tiantsika nanova ny zava-misy eto amin'ny tanàna n'Ambohidratrimo dia tsy maintsy mavitrika mifidy isika ary vonona ny ary nisafiditsika rehetra. Hoy ny kandida mitondra larana faefatra eto Ambohidratrimo, Razafy Manatany Famidy, tsy maintsy apetraka ny toe-tsaina ny abo ho an'ny rehetra ka hatsapahany rehetra fa tompona andraikitra ny fampandrosoana ny rehetra, indrindra fa ny olo-pirenena. Izany no tena hitondrantsika ny fampandrosoana marina, hoy ny fanamafisana. Mila voaka ny trano daholo isika ety Maharavo, Tsinjoasina, Fidasina sy ny rehetrarehetra manodidy raha tia fokotanina Ambohitsiroa. Afatra nomeko marina fa efa mazavazava ny lalana ho atsika, fa zaho tsy maintsy amafisitsika any anatin'ny Latsabato ny fandesentsika ka mivoaka maraina daholo isika. Amin'ny dimy sasany ho an'ny délégué dia efa mivonona ho an'ny Biro Fahatanjaham-Bato, fa ho an'ny mpifidy melohan'ny amin'ny enina isika dia efa mivonona an-Datsabato. Avy eo isika miomana iaro ny vatotsika, miomana iaro ny safiditsika. Tandremo fa tsy kely lalana ny ratsy. Zavatra fa raha vita ny sasany efa anaty fotoana farantsika tsy akamoditra tsony. Itsika mivoy firaisakina noho izany atambatra ny vato amin'ny faniry ahafahantsika manao fanovana dia iova amin'izay ny tanàna. Kandida fampihavanana sy fampiraisana ka izany no tarigetra apetraka mba hitondrana fanovana ary mampahomby ihany koa ny tsy fanavakavahana ny ampandroso ny tanàna ny tanjona. Rehefa miaraka amin'ny faniry tsy misy vahiny, tsy misy mpiavy, tsy misy tompon-tany zany, tsy misy mangamanga, tsy misy couleur, tsy misy firazanana, tsy misy fijerevana finoana, tsy misy fijerevana saranga na niveau de vie na fari-piainan'ny olona. Iray daholo isika ka teneno manodidina fotom-pisainana iova amin'izay ny tanàna. Izay ny teny Ambohidratrimo fa ho an'ny amin'ny renivohitra Iboiny kosa isika amin'ity vaovao manaraka ity. Notanterahana omaly alahady ny 20 Desambra ny hetsika faradoboka ho famaranana ny fampielezan-kevitra ho an'ny kandida larana fahatelo Zokirivo Rakotovao tao Mahajanga renivohitra. Dia be ny teny amin'ny QG Manga namakivaky ny renivohitra Iboiny no namariana izany ary ny famotoana teny amin'ny Magro Mahajanga be ny kandida sy ny mpiara-diaminy no trony ny vahoaka marobe. Vahoaka resy lahatra avokoa ireo ka manantena fanovana raha ny zava-misy teny antoerany tao ihany koa ny solotenana fikambanana sy vondron'olona maro samihafa. Andao arahantsika ny tato-baovao sy ny antsiprian'izay. 12 Novambra teo nisantarana izany ny tao Manjarisoa ny toy tany Antanimalandy Antendakely, Tsaramandroso ambony sy ambany, Tsararanosy kely, Ambalavola ary Mahavoky avaratra sy atsika. Io fa mana expérience fitondrasana firenena. Tsy commune kely ty hoe entina ampanahirana azy. Mitondra président republique de place une mission interprétée par intérim izy teo.
nandritra ny volana maro iska tonga le élection izy miala moramora ary olo démocrate tsy mila bokseza izy koa fa tonga fotoana ilana izy miala olo démocratie aminareo hoe misy olona vitan'ity mahajanga ty misy olona nan'andriamanitra atsika oa misy fanameny atsika eo anjaratsika zany misafidy azy awa za tsika t-shirt za tsy mila casquette fa sac capture fa mampianaka zay capture za zany mila mahavita zay olona mahavita amin'ny mahajanga zay zay zany anjaratsika vahoaka misafidy an'izay fa izy hoe ile olona io rakotra ny loko manga, ny loko mena ary ny loko fotsy ny lalana namakivaky ny tanàna ny Mahajanga ny folakandro ny sabotsy 13 novambra 2024. Ireo olom-pirenena mahatsapa fa mila fanovana no nandray anjara an-tsitrapo tamin'ny karnavala lehibe iny. Solotena ny fikambanana maro eto Mahajanga izy ireo ary solotena ny mpikatroka anatin'ny antoko izay mivondrona ao amin'ny vovonan'ny firaisan-kina. Miarana dia antongotra tamin'ireo vahoaka marobe ny kandida ho ben'ny tanàna mitondra ny laharana fahatelo notron'ny vady aman-janany sy ny mpanolontsaina 7 izay iray lisitra aminy. Ny fanontona tamin'ny vahoaka ny Mahajanga tetsy anoloan'ny Saingabo Mangarivotra ny kandida laharana fahatelo taorian'izay. Betsaka ny fomba tsy mahomby ataon'ny mpanao politika eto Mahajanga ka mila fanovana. Samy joro ho amin'izany ny kandida natolotry ny firaisan-kina. Araka lazaina ny disnima teo dia olo masaiky nitsanga na zay resaka fifidianana dia manaiky ny demokrasia zay fa zao zay tsy mivadibady zany zay ary zay mba mpifakahazo anay reo dia gaga olo hoe ha asovenona ny miaraka am'timy ino moa tsy arahanay fa mpampisona Mahajanga arahanay ka avokoatsika miaraka amin'ny namana natsangatsika teo APM natsangatsika teo Saratafy na zao eto Matsiaro anzangy lanakay député ro raratsiraka Tamatavy azy satria nasaiky nitsanga izy hoe Zokoberifo no candidat maseka za makana Zokoberifo satria zay olo ara-miasa izy intesy zao asovelona fa tiavana ny firenena no rahanay akasitaka anao monsieur député ako anao mizanaka izy ary bonne chance ianao za mahay nahay Tamatavy laoriny karaha zany koa tojo zao Antananarivo ao sa ino ataona olo sasandreo tojo lany Antananarivo ao Mahafantatra tsara ny olana misy eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga ny kandida Rivo Rakotovao mitondra ny laharana fahatelo. Manana vahaolana ho fanarenana sy ho fampandrosoana ny tanàna ity kandida natolotry ny firaisan-kina ity. Fa ny fampandrosoana tsy vita ny raha karaha zany. Fampandrosoana mila drafitra matsipaika hoe karakory moa rano ty, karakory moa jiro ty, manino kanalo reo vita karaha io jiaby, ino antony? Ino moa raha atao fanjakana ty ino? Nandeha eo moa hiatra nalohany olo reo nanamboarana ino? Zany fanontaniana mipetraka amin'ny olona mpitondra fanjakana ka te hanasony vahoaka ary jery lahara-pahamehana io tsisy magie afako vandy zany hoe zaho avy aho satria za fa avy ao amin'ny izy abe karakory anareo atao mafimafy moa raha fa tsika avy ao zave tsisy magie io zaho mila miasa laureto mila miasa tsika jiaby mila miasa kila olo miasa anazy fa tsika mila Mahajanga milamina mila Mahajanga madio mila fanjakana manara-dalàna mila vahoaka manara-dalàna ao anatin'ny filaminana dia miaraka mitady tsika tsy misy olo hoatrina io olo jiaby eto mila miasa fa anatin'ny fandaminana tsika. Herinandro izay ny lasa amin'izao fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna izao. Mbola mitoy ny fandresen-dahatra ataon'ny ekipa ny ben'ny tanàna Zoky Rivo Rakotovao
amintsika olom-pirenena tonga saina eto amin'ny renivohitra Boeny mba hisafidy ny laharana fahatelo ao anaty bulletin tokana amin'ny 1 Desambra ho avy izao. Izay ny tany mahajanga fa iverina eto Antananarivo renivohitra isika tamin'ny alalan'ny porte-à-porte dia be sy karavanina manerana ny fokontany maro tao amin'ny boriboritany voalohany sy fahatelo no namarana ny tiako Madagasikara ny fampelezan-kevitry ny candidat Ravalomanana Tojo laharana faha-efatra ho an'ny androany. Nitarika izany ny filoha nasionaly ny antoko Ravalomanana Marika sy ireo solombavambahoaka ary ny mpitarika eny ifotony. Antoko an'ny fanovana sy fanantenan'ny pon'ny arivo ny candidat Tojo Ravalomanana raha ny antsoantso samihafa hita sy tsapana nandritra izany fa mila fanovana goavana amin'ny lafiny maro Antananarivo. Santionany amin'ireo ka itondran'ny candidat faha-efatra vahaolana ny makasika ny fako sy ny lakan-drano ary ny fampitehan'ny lalana izay tena mampitaraina ny maro. Oraintsika ao anatin'ity sary manaraka ity ny fanadadinina mirakitra izany fanadadinina izay ametrahanay ny soavatsara mandrapitafa mandrapiretsaka veloma tompika ihany koa. Mandalo tamitsika ny président Ravalomanana izay anentanantsika ifidy amin'ny faraka volana Desambra hatray numéro 4 izay anova ny tanànatsika. Ny filoha Ravalomanana izay anentanantsika ifidy amin'ny faraka volana Desambra. Ilalanty anoantsika tena marina ada ihany vita ada ihany hafa ihany vada manatena
Miankina amintsika no ahafahantsika manesy le resaky mandeha mivoaka daholo amin'ny fidy fa tonga fotoana vao maraina dia fidy ny alarobio avy zao fa raika amin'ny folo volana desambra dia fidio tozy raha valomanana azo loana zany e tozy raha valomanana ny kandida fidio izy dia rehefa vidinareo ka hitatsika an'izay nanamboarana ny fitanany ty taotsika lasa tsara be tony taky boso any tony so maintsy ara dolo veta ny station antsalovana e mandalo eto aminareo a mijery zava-misy mila fanamboarana ty stationnement ty mazava ve stationnement makany mahitsy ka dia zao tongava mifidy amin'ny alarobio aby zao fa raika amby folo volana desambra io tongava nareo mifidy mba ahafahantsika azo fandresena fa miankina amintsika ihany io zay fidio a tojo raha valomanana eneva zany e tojo raha valomanana vidina lalana faevana azonareo rehefa lany izy a amboaritsika tony zay a atao aby zay atina raiksa raha mameme zavatra na varona tirany vidina zay a volatsika ihany mivianana anyreny a raha misy manome vary a misy manome vola eda belona ngata hoe mandalovana anao tomona ty mamy zay a tena fanaky zao e amin'ny alarobio aby zao ana fividianana azy adiny mifidy antojo raha valomanana azolena zany e amin'ny alarobio aby zao mifidianana azy adiny izy tojo raha valomanana no vidiny lalana faevaka zay a kadra ihany le tsika ameony olona sasa azy le leony olona sasa zanavitra azy le ataminarivo e tanana ipada mijery zava-misy fotony avatsany mandondona isam-baravarana nalamanao hoe porta porta manontany ny zava-misy ty amin'ny tanana hoanao aza misalasala fa ipada dia akama sady namana tsamizay mba aman-dreny afaka mian'ny fizanatsika vidina Aloy Thank you.
hoe misy loharantso metrity zany ato mila curage be zay no mahatonga mitsangana eto fa zao aloha alohany anaovantsika azy a tsy maintsy fidina mihitsy a tojona valomanana amin'ny laribio avy zao maheva eny anatany toazay angany satria izy a no anadio an'ireo a tsy maintsy anao curage andamina amin'ny fiainana eto Antananarivo ka dia amin'ny laribio avy zao 1 desambra ho avy zao any tsy ela tsony ane zany raha afaka pitsy ane zany azonareo ve zany laribio zany raha afaka pitsy zany androany latsinainy dia anao fatsika na izany raha manana maizatsika Antananarivo zany tanànatsika zany totsina valomanana rery any no manana vina misy tetikasa maika marobe efotanterahana ao bassin ao fanatsarana sy fampitaovana CSBD ao fampitaovana ny EPP sy ny sisa zany rehetra zany hotanterahany ao anaty ao fotoana foy koa fitototsina valomanana amin'ny 11 desambra fa efatsika mametraka azy fa efatsika miverina tiantsika mifahefana amin'ny 11 desambra apetratsika hobeny tanàny tsotso totsina valomanana numéro 4 Sandana Tomadinika any fo zazany filofako ty mety amin'ny toerantera hitantarika nitondra ny marika valomanana zay anolotra ny zanany lahy ato itojo valomanana dia izy nadio ikarakara mpandrosany ty toerantsika zay maloto dia maloto tia tsy isy WC tsy misy lina fa anao zay azo miaraka zay zavatra rehetra azo atao izy amin'ny foto-javatra zay zay tsy misy atao amintsika sotra tompo gatako arahantsika maso tsara ny fandatsaham-bato maraina jusqu'arive vo isa tsara ny vato izay tsika miala ao amintsika vato mandeha makany amin'ny CRNV zay tsika vo miala ao amin'ny bureau fandatsaham-bato zay ihany ny zavatra angatahako amintsika ary mangataka antsika koa vo maraina dia efa mandeha mitanjo zotra mamonjy bureau mpividianana aiza miandriandro mihitsy hoe alao raha riva vo ifidy io lokiondalana farany azahoantsika manavitra ny tanàna eto Antananarivo renivohitra itototsy manonitaka tototsy manonitaka turumtsakaratsika sy papiesona ary tsika sy panapoka tsika re mikarakara vahoaka ny aty zay raikitra tazomy vavana izy eo stop kely aloha eo stop alantsika milakitanana miaraka ny totra valomanana iza mitianana Magazine
amin'ny alavio am'izao amin'ny fahalembyfolo volana desambra raha afaka pitana zany ya fidiry tonga amiko le lavana faefatra zay mahatonga anareo mikopakopaka reo a zay mahatonga anakaty hoe mbola tsy tatiava hoany zay a andao aro numéro 5 pitika mila tatala yanata mila tatala marna kapataka magarara mila tatala tsana poka mila tatala tsana poka mila tatala masiri mila tatala masiri raha misy manome an'le vary fotsy vary menaka raisy raha misy manome de kaiky fividianana misavasavasavatra ndray sasany alaivo eoskatra any a misy manome zavatra hoe tsipatsipaza fotsimbary atsika ataonaka any akoa tsisy maraka zatsiny alaivo zay zavatra mahampika amideny maranaka mila tanàna mandroso mila tanàna amraya
mandalo eto aminareo eto ka dia akasitaka indrindra fahizadiny reo afaka mifidy vio etojo zay amin'ny larobia raha afaka pity zany ane ndao any iny mpinitsy aperaka aminao iny misany zay a ndao any Numero 4 anni Buteretika misy tetikasa ohatra voasoratra ao anatin'iny taratasiny le oksa mihitsy zany a raisona manome zany aloha aloha e ninina meny raisona solution zay a solution matotra be solution tena amilay numéro 4 ditsika ho ben'ny tanàna amaraika miny volana desambra aza midy le safidy a raha misy mame fotsy ba raiso na tsy akoho aritsika zay a Ela vamos primeiro Dawale, do Zontiga, Dawar Manara cantando, Dawale. He's